ten'Andriamanitra lehibe fa tafavoaka somatsara ny tompony dia raina sy membonahitra satria tena Andriamanitra fitiavana tokoa ny Andriamanitra antsika dia misaotra sy mankasitraka antsika rehetra ihany koa izay tondram-bavaka sy nampahery ary indrindrindrindra niara-ny ompo mampanahy tamiko fa dia valim-bavaka izao tena valim-bavaka dia tena tsy haiko izay lazana ny hafaliako fa afaka ny gadra ary Jesoa Kristy no nanafaka ny gadra sy nanafaka ny gadra dia mankasitraka antsika rehetra raisina tamin'ity andro androan'ariva fa raha namangy ny tompanokon'Andriamanitra ity zahay dia mifonjana tanora androan'ariva dia tonga dia nivaly ny bavaka ka dia mivoaka mifonjy izy misaotra n'Andriamanitra lehibe misaotra antsika rehetra mitondra am-bavaka misaotra ny rehetra izay manotrona mampahery tamin'ny fomba maro samihafa fa dia tisy takaikitsika ity misaotra n'Andriamanitra very-piano nivoaka ny fonjana mpamory izy tamin'ity andro androan'ariva ity dia afaka hiatrika indray zany afaka hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny faritry Vakinankaratra ao Antsirabe dia misaotra indrindra foana ny firaisan-kina. Tena faly misaotra n'Andriamanitra lehibe tokoa fa dia voaka somatsara hita dia tsy haiko vavy mifariana tokoa sy amparajanareo mandresana fitenenana amin'izao andro lehibe izao ary soran'Andriamanitra satria tavavoreto isika misy nanatsika tsiro sy fandraisantsiny zany misy mitondra ary fantatra fa ezaka lehibe no natao avoreto satria misy avandelavitra avoreto nefa nefa toerarary satria ao anatin'ny programanasa elatrerareo mampatandatanareo nefa nanominanareo zany fotoana zany mba hifankafantaritsika koa ny fanivitohevitra ary indrindra jery rapitso zay fankaiky kely aloha zany rehetra zany nefa dia ingavatsika hitsangana hiteraka ho fampahirezana ny sénatrice Olgaty. Na dia politika ny natao na dia tsy fizakevitra tsy maintsy mitranga amin'ny firenena mandala ny demokrasia dia tsy fomba fitantanana fanaparitana ny fana tsy zany ny atao hoe fahalalahana ny firenena anankiray nefa isika dia miady mafy milatsaka depite ianareo anamafisan'olona amin'izany hoe firenena anajany demokrasia zany betsaka ny olona mijoro betsaka ny olona naneho hevitra diso lalana ny olona mieritreritra fa mandrakizay ny fahefana marina ny teny professeur Zanjefo fo raha tsy fehefara ihany faraneny olombeny raha mieritreritra fa fahefana tsy manapetra fahefana meny vahoakasy endry manatenitsika mampahery ny sénatrice Olgaty mba miarany ena taminay nandritra fotoana maharitra lafiny teo fitantanana zay jorona tokoa fa olona mahitsy mahay ary nanana tokoa nareo mpametikotima manana nireny satria reny amiko ny olona hoe manana etika politika ary mijoro amin'evi nefa mahay manaja hevitrindafa dia makahery anao madame sénateur sy fitanakavinao makahery makahery antsika rehetrarehetra fa ireny tompo dia zezika manampy antsika hitsangana atsy fatimonoka akory tsy izy ireny fa betsaka isika trafiny antso zay na mivatana na ankoraka fampitahorana fa eo isika misaotranareo mafinaritra be mijery kravatinareo manareo satria raha tsy mijoratra zao tsika dia tonty amin'ny firenetsika izy any ambasatsika
Sotranareo tonga teny président Ramanana to fa tsy mora akory ny adefitra ekeny zany adefitra zany rehefa tsy ahay adefitra ianao dia tsy miaraka amin'olona zay ihany izy zany teny zany toko atsika indrindra fa ianareo député candidat député zay hitaky ny olona resy lahatry ny olona tsy anjono anaty koveta akorytsika ka zay resy lahatra amintsika ihany no jerentsika eo fa indrindra ireo olona mbola misalasala fety farantenany hoe mbola mpanao politika indray ve so dia mitovy ihany reo zay no tsy tovizatsika amin'ny olona mahalapitra fahefany zany ko tsy milaza hoe dia tena mitalosa be tsika tsy maintsy varina ny fanaon'ny olona ihany tsika kanefa tsy maintsy mihoatra amin'izay tsika ampisehoantsika fa ny firaisan-kina dia tokotso ambony firenena no miraisantsika farany fanao aty tsy maintsy atao manao antsoavo amin'ireo voalohany indrindra ny fitiavana rehetrarehetra ny tokasovena tsy misy tokony fisalasalana olo-dehibe mifanaiky isika ny antokasovema tsy mitena tsy mivozonana akory a hitonatiny firaisan-kina no fanapakevitra zany ary maha olo-dehibe ny olo-dehibe dia tsy mivadika amin'izay efa nikely dia mampisy dia sady milaza amin'ny rehetra inona fa ny antoko-sekretarianay mpiavana rehetrarehetra reo ny atsika zalahy aza misalasala fa raha isika mahatongavantsika mitanjona zay napetratsika ary ny mandeha rery dia mizakazaka iany koany mijerery any ianao fa raha niaraka ianao a mitonga lavitra sady maharitra ny fiarahana koa dia mampisika an'izany koa anareo indrindra ianareo député ataovy anatin'ny firaisan-kina ataovy zay hitahitanareo amin'ny rehetrarehetra fa mifaratsy anatin'ny firaisan-kina efa misy ihany koa resahany eo ny fomba politika ahafahantsika miaraka amin'ny ranamantsika zay latsaka miaraka tena manokana na fikavanana mbola ho fampiresahana avao zany rehefa aveo fa manana zany a stratégie zany totsika satria isika dia tembahana na Madagasikara tsaratsara kokoa Madagasikara manaja-tandalana Madagasikara mamitsinjo no aviny fa tsy Madagasikara ny amboanemboany a sy ny fetifety zay mahafinaritra nefa voamaromaro ny avoakany olona taremarika rehetrarehetra fa mampalahelo isika rehefa tokony andraiky tsy taraina fotsiny akory no isitsika na kritike fotsiny na zavatra tsy mety fa ampiseho amin'ny olona hoe raha zay a dia zao ny politikanay ho an'ny firenena ity